Eo amin'ny sehatra arabaratra kosa indray dia hahazo tombony isika eto Madagasikara satria anisan'ireo nahazo karatra fanasana amin'ny foaran'ny Canton isika izay ho tanterahana ao Chine ny 15 volana Aprily ary tsy farana izany raha tsy ny 15 volana Mai ho avy izao. Ny JK group moa no handray an-tanana ny fikarakarana ny mpandray rehetra mandray anjara ao anatin'ity hetsika ity. Ny 15 Aprily ka hatramin'ny 15 volana Mai ho avy izao no anatanterahana ny foaran'ny Canton any Chine ka efa nizara ny karatra fanasana ireo mpikarakara izany. Firenena maro no nahazo izay fanasana izay ka anisan'ny nahazo izany Madagasikara tamin'ny alalan'ny JK Group. Invitation pour Madagascar à la plus grande foire du monde. Tombony ho an'ny mpandray malagasy ny fandraisana anjara amin'io foara io satria dia handray anjara amin'izany avokoa ireo orinasa mpamokatra entana isan-karazany manerana an'izao tontolo izao. Tsy hisy intsony ny sakana ho amin'ny mpandray malagasy mitady lalana amin'ny fandrarana vahiny satria dia amin'io fotoana io no anokafan'ny JK Group ny lakile ho an'ny mpandray malagasy. Ho an'ireo mpandray malagasy handray anjara amin'io foara io dia mampanantena ny JK Group fa tsy hisy intsony ny sakana eo amin'ny teny, ny fikarakarana ny taratasy, ny passport ary ny visa sy ny fisakafoanana satria dia ho raisin'ny JK Group an-tanana ny fikarakarana izany rehetra izany. Ivoaka tsoantsy ny tolotra momba io voyage d'affaires ny Chine io. Hatreto dia 5 mpandray anjara efa nisoratra anarana. Marihana nefa fa voafetra mpandray anjara malagasy amin'io foaran'ny Canton io. Efa misy koa ireo mpiara-miasa amin'ny JK Group amin'ny fikarakarana io hetsika io ka eo mpamolavolana amin'ny fifanarana amin'ny orinasa Air Madagasikara ny JK Group amin'izao fotoana izao. Ny fandefasana ny entana sy ny famerenana ny entana dia tsy misy ahina ihany koa satria misy ny orinasa manokana handray an-tanana izany. Raha toa ka mahaliana antsika ny handray anjara amin'io foaran'ny Canton io dia atsovony laharana 03422 00000. La foire de Canton, édition avril 2013.